raha vehivavy mitsangana. Maro ny vehivavy izay nampiasain'Andriamanitra ao anaty baiboly ho tonga aloha ranom-pahasoavana. Debora dia mpaminany vavy izay nampiasain'Andriamanitra ho fanavotana ny Israely. Estera dia nampiasain'Andriamanitra mba hanavitra ny fireneny. Ary Rahabanjaka kosa nampiasain'Andriamanitra mba tsy haharingana ny ankohonany. I Abigaela dia nanarina ny fahadisoany vadiny teo anatrehan'Andriamanitra. Rahavavy malala, reny, ry zoky, ry zandry vavy malala. Ianao ihany koa dia afaka nitondra fiantraikany goavana ho an'ny olona manodidina anao. Ianao ihany koa dia loharanom-pahasoavana planina an'Andriamanitra ny hananganana anao ary hatonga anao ho vehivavy feno fiantraikany, ho vehivavy andresy ary ho tonga vehivavy fitahiana ho an'ny olona rehetra manodidina anao. Misy zavatra izay ny vehivavy ihany no mahalala sy mikomprendre azy. Ry rahavavy malala, ry reny, ry zoky, ry zandry malala. Planina an'Andriamanitra tokoa ny fananganana anao, ny fampandresena anao. Azadiny fa misy zavatra tsara afaka hitranga amin'ny alalanao noho ny fisianao. Misy fitombavaka manokana izay homanay ao amin'ny saly CRJS Toamasina ny asabotsy 9 septambra ho avy izao amin'ny 2 ora. Manasanao izahay tsy hanavahana anarana fiangonana ary manantena tokoa izahay iaona aminao hifampahery aminao. Raha manana antombavaka ianao dia tena faly izahay hifampahery aminao satria hoy ny ten'Andriamanitra mifampivavaha ianareo mba ho sitrana. Manantena izay iaona aminao tsy misy vidim-pidirana. Raha mila fanazavana fanampiny antsoiny 034 02 372 92. Finaritra indray izay tafaraka aminao amin'ity androany ity ampitombona antsika mandrakarivany hifasoavana ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Androantsika dia hifampahery indray amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay raisitsika eo amin'ny filazantsara any Lioka 7:2. Manao hoe hoy Jesosy mahatsy an'ilay vehivavy hoe raha vehivavy afaha mirofinao satria ity vehivavy ity dia narary nandritry ny 12 taona. Nanjoko izy ary tsy tafatraka intsony. Tahaka ny karazana zavatra mety hita indraindray eo amin'ny fiainana. Tahaka ny efa ela no ny andrasantsika, roviana ny fiainako niova. Roviana no tafatraka indray. Roviana no afaka hisy mazava indray. Mbola ho tafavoaka amin'izao ihany ve aho. Misy endrika hafa ve ny fiainana sady tena izao foana ve mandrakizay. Izao anefa na dia 12 taona azy no naparary, no nisy rofo, nisy aretina, nisy zavatra nikiky ny ainy ity vehivavy ity dia izao ny planin'i Jesosy hoe raha vehivavy sitrana amin'ny rofinao. Fantatry Jesosy ny zavatra andalovantsika. Fantatry Jesosy ny zavatra manavesatra antsika. Fantatry Jesosy ny zavatra mety etitsika isan'andro rehetrarehetra, mety tsy lazaintsika amin'ny olona, tsy lazaintsika amin'ny hafa. Fa fantatry Jesosy io. Ty vehivavy ty mety le vehivavy isan'andro ny hita aminy nitsikitsiky lalandava, papahery ny hafa. Mety ty vehivavy ty hatramin'izay no manangana ny hafa. Ty vehivavy ty hatramin'izay no manana teny pahendreny, teny mampahery, teny mampiorona, teny anampiana ny zanaka, anampiana ny vady, anampiana ny zoky, ny rahavavy, ny zandry, zavatra maro samihafa, olona maro samihafa eo anivon'ny fiarahamonina. Fa tao anatin'izay 12 taona izay amin'izay ny zavatra lasa nahory azy, nikiky azy, nampanjoko azy ary ilay olona zatra napitraka lasa nitanondrika. Dia teny ianao androany mety hatramin'izay mety nanantena mihitsy azy ianao hoe iza ny mba hamonjy anao, iza ny mba hampahery anao. Lasaiza daholo reto olona izay nantenainao hitondra ilay fampaherezana, fampiononana. Kanefa izao ty vehivavy ty fionana anankiray nanovany tantaram-piainany iray manontolo dia ny fionany tamin'i Jesosy. Teny iray avy amin'i Jesosy. Ny zavatra nilainy ny tena marina dia ilay hery ny fanahy masina tao amin'i Jesosy, ilay hery tao ambadiky ilay teny. Ny tsy afaka niantehatra tamin'izaniza intsony izy afatsy Jesosy Kristy Tompo irery ihany. Tsy afaka niantehatra tamin'ny zavatra mety hampanantenain'ny olona, teny hampanantenain'ny olona, fa tsy afaka naka hery tamin'ny intsony afatsy Jesosy. Eny,
be dehibe ny aretina na ara-panahy na ara-nofo ara-petediavana enina misy olona arany tsy vita na inona intsony mampody ny fifaliany tsy voasitrana na inona intsony na teny fampiononana inona afatsy ty tenin' jesosy ty afatsy ity fiaonany manokana ity tamin'i jesosy ity mikasika an' jesosy izy ary izay indrindra no anisany anasana ianao ny asabotsy 6 septambra ho avy zao am'roa reo amin'ny saly CRJS Toamasina hoe andao hiarakisika andao sika hikatsaka hitady an' jesosy andao tsika anao zay iaonana aminy andao tsika hikasika an'izany hoe ery eo amin'ny fanatrihan'izany ndao angataka amin' jesosy hiaraka angataka amin' jesosy tsika indao tsika hiaraka hidonga eo amin' jesosy hoe jesosy ka tsy mitady anizaneza intsony tsy manana intsony ahafatsy ianao no afaka ny fionako aminao no afaka nasitrana ny fiainako ny fionako aminao ny teny avy aminao no afaka anangana indray ny fiainako tsy hoe satria isika indraindray tahaka ny hoe manatena hoe reo olona nampiko ve tsy mba hanampia fa misy fotoana tsy nina intsony afaka ataon'ireny olo reny misy fotoana reny olona zay nitondra antsika zavatra na metraka zavatra teo amin'ny fiainana isika fa ny loharantsika dia tsy ny olona ny loharantsika tsy ny asantsika tsy ny zavatra vitatsika fa ny zavatra zay kasain' jesosy atao ny loharantsika dia jesosy ny fionana aminy ny teny zay entiny ny sitrapony zay tsy no tanterahana dia tadidio zao fantatry jesosy hoe 20 taona ty vehivavy ty no narary no nanjoko fa zao ny tenin' jesosy raha vehivavy sitrana amin'ny rofinao ny tanjon'i jesosy ao anatin'izay dia tehiteny izy hoe matoa ny baiboly tena nampatsiaro mihitsy hoe 20 taona izy narary tahaka ny tehitenin'ny baiboly hoe aiko hoe afiriny no nampahory anao tahaka ny tehiteny jesosy ao anatin'ny teniny hoe aiko inona ny zavatra mavesatra aminao fa nytiany jesosy lazaina teo izy hoe omerako ny 20 taona zay nampaharofy zay nisy ny rofy teo amin'ny fiainanao raha vakitsika ny ao amin'ny Joela 4:5 sy 4 dia zao ny tenin'Andriamanitra hoe ary omerako anareo ilay taona no hoan'ny valala dia hidera ny anaran'i Jehovah Andriamanitrareo fa mahagaga ny fitondrany anareo ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko ny tanjon'Andriamanitra ho anao tsy homenatra mandrakizay ianao ny tanjon'Andriamanitra ho anao ninona lasa ninona fotoana lasa ninona zavatra efa mety namenatra tamin'ny lasa ninona fomba sy endrika nahitany olona ny fiainanao tamin'ny lasa sao ny tenin'Andriamanitra hoe onerako ny taona no hoan'ny valala rehetra ny taona izay mety tsy nahitanao nangirana tsy afahanao ny traka fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe oneran'Andriamanitra ny taona rehetra ny zavatra lasa rehetra efa lasa ny zavatra taloha indro ireo izy ho ataoko ho tonga zavatra vaovao manana zavatra vaovao anao indray ny tompo fananganana vaovao anao indray ny tompo izany indrindra anao nasanay anao ny asabotsy 6 septambra ho avy zao amin'ny rory ao amin'ny saly CRJS amin'ny 12 dia efa misokatra ny varavarana sy ny vavahady manasanao izahay manateny izahay iona aminao manateny izay iona amin'ilay olona indray ho tonga mpanangana ho tonga mpampitraka ny hafa indray ho tonga loharam-pahasoavana satria ianao rehefa jereny jesosy dia aminy ianao tonga loharam-pitahiana sy fahasoavana ho an'ny olona rehetra manodidina anao tahin'Andriamanitra tompoko veloma tompoko raha vehivavy mitsangana maro ny vehivavy izay nampiasain'Andriamanitra ao anaty baiboly ho tonga loharam-pahasoavana Debora dia mpaminany vavy izay nampiasain'Andriamanitra ho fanavotana ny Israely Estera dia nampiasain'Andriamanitra mba hanavitra ny fireneny ary Rahabanjaka kosa nampiasain'Andriamanitra mba tsy haharingana ny ankohonany Abigaela dia nanarina ny fahadisoany vadiny teo anatrehan'Andriamanitra raha vavy malala reny ry zoky ry zandry vavy malala ianao ihany koa
dia afaka nitondra fiantraikany goavana ho an'ny olona manodidina anao. Ianao ihany koa dia loha rano-pahasoavana planina an'Andriamanitra ny ananganana anao ary atonga anao ho vehivavy feno fiantraikany, ho vehivavy andresy ary ho tonga vehivavy fitahiana ho an'ny olona rehetra manodidina anao. Misy zavatra izay ny vehivavy ihany no mahalala sy micomprendre azy. Ry rahavavy malala, ry reny, ry zoky, ry zandry malala. Planina an'Andriamanitra tokoa ny fananganana anao, ny fampandresena anao. Aza dino fa misy zavatra tsara afaka hitranga amin'ny alalanao noho ny fisianao. Misy fotoam-bavaka manokana izay homanay ao amin'ny saly CRJS Toamasina ny asabotsy 9 septambra ho avy izao amin'ny roa ora. Manasanao izahay tsy hanavahana anarana fiangonana ary manantena tokoa izahay iaona aminao hifampahery aminao. Raha manana antom-bavaka ianao dia tena faly izahay hifampahery aminao satria hoy ny tenin'Andriamanitra mifampivavaha ianareo mba ho sitrana. Mananteny izay iaona aminao tsy misy vidim-pidirana. Raha mila fanazavana fanampiny antsoiny 034 02 372 92.